Lafim-baovao hafa tanteraka kosa no noizy antsika ny fampahalalam-baovao nanambara tamin'ny fomba ofisialy androany fa andray anjara amin'ny fifidianana filohan'ny ho lafitry ny mpanao gazety izay tsotsosaina ny volana novambra ho avy izao raha lambo mahay tahiry androany no nanatanterana ny fanambarana ofisialy sy ny filatsahana hovidiana fanazavana. Ry namana mpanao gazety miseho manoloana anareo eto anio fa 4 ny volana septambra manambara aminareo ny filatsahako amin'ny fomba ofisialy ho filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Nandalo fotoan-tsakotra ny asa fanaovana gazety nandritra izay 5 taona izay, mijoro ary mbola hijoro isika mpanao gazety hiaro amin'ny fahalalahany asa fanaovana gazety ary hanatsara ny tontolo misy antsika. Ho toy izany fiaraha-mientantsika izany no hijoroko anio, tsy voaela isika no niady ho amin'ny fahafahan'ny asa fanaovana gazety tamin'ny fitakena ny famoahana hoe namana mpanao gazety Jean-Luc Raga sy Didier Manuel izay nampidirina aponja no nahatsohatra navoakany. Nijoro tamin'izany ny cellule de crise pour la sauvegarde de la liberté de la presse. Izany ady izany dia tsy nataontsika ho azy ireo lahy ireo fotsiny fa ho antsika mpanao gazety rehetra izay mihevitra fa ny famonjana mpanao gazety dia fomba iray ampitahorana amin'ny mpanao gazety sy anagejana amin'ny mpanao gazety manao ny asany. Nandresy isika tamin'izay tamin'ny ady iny fa tsy mbola vita nefa nitolona satria mbola betsaka ny asa miandrentsika amin'ny famolavolana ny lalàna amin'ny fiain'ny asa fanaovana gazety sy ny serasera, eo ihany koa fanafoanana ny andininy faha 20 amin'ny lalàna amin'ny fiain'ny cybercriminalité izay mbola loza mitatao amintsika ankehitriny. Maro ireo asa tokony mbola atao amin'ny fanatsarana, ny fanarenana ary ny famerenana ny asin'ny asa fanaovana gazety. Izao atsika izao tsy voamaly fa efa ela. Raha mijery ny 5 taona lasa isika dia efa nijoro isika teny amin'ny centre de conférence internationale any Ivato raha notsipaham-panao politika mivolavolan-kevitra momba ny dépénalisation ny délit de presse. Nandritra ny conférence nationale tamin'ny 7 arivo, nitsangana ny comité d'organisation provisoire de la presse hitaky ny famaranana ny famolavolana ny lalàna mikasika serasera. Nantona ny tompona ndraiky mpanjakana sy ireo masovom-pirenena vahiny isika mpiara-miasa amin'ny Madagasikara ho fanatanterahana izany lalàna vaovao mikasika serasera izany. Anisan'ny takina tamin'izany ny dépénalisation ny délit de presse, mifampidirana ireo namana mpikirakira vaovao amin'ny tranokala ho isan'ny fianakaviam-be ny mpanao gazety.